Taranja judo no resantsika manaraka judo ho an'ny sokajandriny. Ny club amin'ny SK no tena ho resantsika satria dia nanana solitena tamin'ny faninanana iraisam-pirenena tikady tatsy amin'ny nosy lary eo ny ery zareo avy eo amin'ny SK tamin'ny alalan'ny Erambelson Lita médaille volamena moa no azon'ity mpikatroka judo malagasy ity noraisin'ny club tamin'ny fomba ofisialy ary izy tamin'ny omaly ariva. Ufankahirezana ny Erambelson Lita judoka avy eo amin'ny club-ny SK izay vao avy nandrombaka ny médaille volamena tamin'ny fifaninanana tikady farany teo tatsy amin'ny nosy lary eo izay nitanterahana ny 9 sy ny 17 febroary teo dia nanomana hetsika ho fandraisana azy ny club-ny SK omaly asabotsy ariva izany tetsy amin'ny dojo an'izy ireo ihany. Efatra mianadahy no solitena malagasy tany amin'ity faninanan'ity ka Lita Erambelson no lahatokana izay nahazo médaille volamena. Teo ihany koa ny Akanto sy Aisa izay samy nahazo médaille volafotsy kosa ary Volasoa Ratsimiziva nahazo médaille limo. Finaritra le tao zareo koa somary mafimafy nanao combat telo zay hoe tonga tamin'ny finaly dia retelo reo mafy be daholo. Tamin'ny finaly niady ela mihitsy satria matanjaka be izy no tena hitanao hoe mafy? Nanao finaly tamin'ny no tena mafy satria sady be teknika izy misantry. Manao ny fahitanao le mpanao judo nandray anjara tamin'ilay izy raha hoe niveau teknika nijereny raha par rapport amintsika? Teknika izy mahay au sol izy no tena mahay amintsika satria Pesatra ho an'ny club ny fampandehanana ny ankizy amin'ny faninanana raisam-pirenena tohitoy hoy Ramatoa Aingora Betafika afilohan'ny judoka club ny SK. Tournoi voalohany, tournoi international voalohany zany nandehanan'ny SK sy tamin'ny ny ouverture an'ity saison 2013 ty dia tany La Réunion ny fa 16-17 mars teo. Dia kady anankiray ihany moa zany nalefa ny SK tany Erambelson Lita ao anatin'ny moins de 60 kg. Tokony ankizy maromaro no nalefa nefa ny Lita Erambelson ihany nalefa satria prise en charge uniquement par le club sy ny ray aman-dreny ka ankizy nandeha teo zany. Fandraisana anjara amin'ny compétition ohatriny tena tokony misy prise en charge ny ligue na ny fédération nefa ny tamin'ity tournoi voalohany ity dia ny club sy ny ray aman-dreny ihany no miparticipe tamin'le izy zany dia ny ligue ny La Réunion no nandray an'ilay ankizy tonga tany. Ohatrany ahoana zany ny atao hoe fampandehanana an'ilay club amin'ny ankapobeny raha toka ohatr'izay ny fomba fizotrany na vitanareo manome fahafahampiny ankizy hoe amin'ny lafiny ohatran'izay na amin'ny rafiny rehetrarehetra? En tout cas manampy aide financière zany ny club arak'izay eo am-pelatanana dia tsy maintsy manampy bebe koa ray aman-dreny fa raha ny club rehetra dia tsy mahavita mandefa an'ilay ankizy ihany satria tena rien que manao transport ianao mbola mandoa visa mbola misy ny assurance donc mafisapesatra ihany le frais. Nandritra ity fotoana ity dia nisy ny fandefasana ny horonan-tsary niady teo amin'ny famaranana ka nahazoan'ny Lita ny fandresena. Akoatra ny médaille volamena ny entin'ny Lita nody teto an-tanindrazana dia tsy adinony ihany koa ny nitondra chocolat ho an'ireo judoka katita kely ao amin'ny SK.